Ankafaliana no androsoanay ao an-tokantranonao amin'ny alalan'ity fandarana momba ny toetry ny andro ity. Manambahiny mahafatifaty kely tsika androany a. Dina finaritra no anarany. Manao ny dina finaritra? Manahoana tompoko? Manahoana daholo any an-trano? I dina finaritra dia mpianatra eo anivon'ny sekoly La Providence Amparibe izay nandray anjara tao anatin'ny fifaninanana nokarakarain'ny Météo Madagascar momba ny fiovan'ny toetr'andro. Misy 12 izy ireo no tafiakatra amin'ny dingana manaraka dia androany dina finaritra hanolotra antsika ny mety io toetry ny andro. Anahoana ny mandrafitra ny toetry ny androntsika androany? Ny mandrafitra ny toetry ny androntsika androany dia alina izay malefaka tsy maharo toerana. Vokatra izay ary dia mety hanao ahoana ny toetry ny androntsika raha pitsy vao maraina? Ny aty atsimo andrefana dia manorana tandrifin-drahona, toy izany koa ny aty faritry ny Toamasina. Ny aty avoantany dia mandrahona ny andro, toy izany koa ny aty avaratra andrefana. Ary ny faritra sasany dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha izay ny maraina, mety hanao ahoana ny toetry ny andro amin'ny tolakandro sy amin'ny takariva? Ny aty atsimo andrefana, androy, anosy ary atsimo atsinanana dia manorana tandrifin-drahona miaraka amin'ny kotroka. Ny aty avoantany dia ankoatra ny analamanga dia manorana tandrifin-drahona miaraka amin'ny kotroka. Ny aty afovoan'ny andrefana ihany koa. Ary ny faritra sasany dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny vinavina ho an'ny maripana ambany indrindra indray izao no atolotry dina finaritra ao antsika. Ny maritana ambany indrindra dia aty Antananarivo 15 degré Celsius. Ary ny ambony indrindra kia aiza no misy azy raha pitso? Ny any amin'ny Mahevatanana 4 degré Celsius. Dia izay ary ny mahakasika ny maripana fa ho antsika efa katoky ny fialan-tsasatra ho an'ny Noely izao dia mety voaka kely any amin'ireto tanàna vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara reto na any amin'ireo nosy manodidina antsika dia atolotry dina finaritra antsika hoe manao ahoana ny mety toetry ny andro any. Ny any Paris dia mandrahona ny andro. Ny any Milan mangatsiaka fa mibalika amin'ny masoandro. Ny any Johannesburg, Nairobi, Bangkok dia mibalika amin'ny masoandro. Ary ho an'ireo nosy manodidina antsika kia mety manao ahoana? Ny any Maurice, Comores, Seychelles ary La Réunion dia mibalika amin'ny masoandro. Dia izay indray no mamarana ny toetry ny androntsika androany. Mino zahay fa nafinaritra antsika rehetra misaotra ny dina finaritra niaraka hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika rehetrarehetra indray. Veloma tompoko, marary Krismasy sambatra ho antsika rehetra.